Watsangana ito taptanana ny Mahajanga ny komity mpikarakara ny fanisambahoaka ho an'ny taona 724. Androany Larobia fa 7 ny volana May taona 724 no nanaovana ny fivoriny ho fikarakarana ampivondronana ireo komity ikarakara ny fanisambahoaka atao ato amin'ny faritra Boeny. Ny Unistat na Institut National de Statistique no tompona andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana ny fanisambahoaka izay atao manerana ny Madagasikara. Anisany tompona andraikitra amin'ny fanatanterahana izany ny lehibe ny faritra Boeny sy ny prefet ny Mahajanga. Androany maraina no nanatanteraka fivorimbe ny Unistat sy ny tompona andraikitra voalohany eto taptanana ny Mahajanga ametraka ny paikady mba anamorana ny fanaovana ny fanisambahoaka ato amin'ny faritra Boeny. Watsika eto amin'ny faritra Boeny zany dia efa mijoro ary tsangana amin'ny alalan'ny arrêt préfectoral fisinioa komity régionaly kasika ny SGPH 3 ary isika rehetra zao dia membre ao anatin'izy io. Ny antony natsonatsika rivorinatsika androany dia mampahafantatratsika fa efa mandeha ary efa zotra ny fanatanterahana ny didim-panjakana io. Raha tsika milaza zao dia efa misy reny atao hoe ohatra ny tanana voalohany dia resaka ny fanaovana cartographie le recensement de la population sur l'habitation zay efa mandeha izy io ary tena efa miaky. Itsika ty amin'ny faritra Boeny eo amin'ny herinandro na tapa-bolana eo efa mandeha raha Madagasikara. Ka tsika zao zany entany mba anaparitaka ny rehetra sy tsara anafantarina zany satria misy piasa, misy olona, misy agent amreny anaman'le cartographie reny amanjatony amanarivo mparitaka ny commune na ny district any. Tsara tsika mampafantatra fa olona anao am'le recensement nefa tsy olona andeha tany olona andeha andrefy fananan'olona any anisa zavats'olona. Amizay zany diditsy andraikitatsika voalohany ampafantatra an'izay. Idina eny amin'ny fokotany isaky ny tokatrano ihany koa ny tompona andraikitra sy ireo ratsamangaika anatanteraka izany fanisambahoaka izany. Ny famatsimbola avy any ivelany no anisany manampy ny Madagasikara amin'ny fanaovana ny fanisambahoaka ho an'ny taona 724 ity.